Mitohy ihany lesona Excel antsika. Efa maromaro zay ny zavatra vitantsika. Izao indray a dia resaka ny atao hoe liste déroulante tsika. Ny atao hoe liste déroulante zany a dia zavatra ohatr'izao. Ohatra ity amin'ny format ity. Cliquentsika eto dia misy liste be dia be eo. Ohatran'iny zany liste déroulante a. Dia ahafahantsika manao zavatra mitovitovy amin'iny zany eto. Dia voalohany aloha anaovantsika l'exemple dia efa nametraka données a, nataoko hoe anona, nataoko liste ana matériel le izy. Eo. Dia misy hoe souris, clavier, RAM, imprimante, sy ny sisa sy ny sisa. Dia atao amin'ny choix. Ato amin'ilay choix zany tsika. Esoriko aloha ilay zavatra efa vita na aleo fafako mihitsy ity. Supprimer. Zay. Dia amorona feuille anankiray tsika, ataontsika hoe choix ny anarany. Choix. Zao. Dia asiako hoe safidy safidy voalohany, safidy faharoa, pardon, safidy faharoa ary safidy fahatelo. Dia eto zany ilay olona misafidy an'ilay izy dia misy liste, misy zavatra cliquena zany eto dia misy liste avoaka. Dia mba hanaovantsika an'izay a dia sélectionnentsika ilay plage, ilay liste avoaka. Sélectionnentsika zany iny a dia clic droite dia omentsika anarany izy. Ataontsika hoe définir un nom. Dia ataontsika anona ny anarany, ataontsika hoe matériel ohatra. Zao. Dia avy eo a sélectionnentsika le ho asiantsika ny liste déroulante. Dia mankany amin'ny données tsika dia validation des données. Averiko a, mankany aty amin'ny onglet données, validation des données. Dia ny zavatra safidiny eto dia hoe liste. Dia ny source dia le anarana nomentsika teo hoe dia égal liste. Rehefa asiana égal eo alohany a dia ok. Zao zany a, afaka misafidy amin'izay tsika souris, clavier, imprimante, RAM. Zay. Dia mahafinaritra be ohatr'izay le izy. Dia zavatra anankiray koa afaka manao somme tsika. Hoe firy a ny somme-ny olona nividy imprimante, nisafidy imprimante. Firy ny somme-ny olona nisafidy disque dur. Dia anaovantsika an'izay a dia misy fonction anankiray azo ampiasaina hoe NBC. NB a dia point C. Azontsika ampiasaina io a. Dia zavatra voalohany teneny eto a dia le plage na données. Ty sélectionnentsika iny le plage iny. Dia ny faharoa dia ny critère. Inona ny critère ataontsika eto ohatra hoe HDD. Soratantsika eto mihitsy hoe HDD a. Dia zay. Dia hoy izy hoe ray ny olona vidy HDD dia afaka asiantsika hoe safidy ato a, afaka asiantsika hoe safidy iray manaraka. Safidy lasiny aina asiantsika azy. Ataoko eto e. Ohatra hoe safidy 4 dia sotomika any le zavatra nataoko tato a dia lasa mitovy. Zao zany a dia misafiditsika ohatra hoe HDD a. Zao. Dia tokony hiakatra anankiroa zao iny. Averintsika le formule le plage ny jinety B3 ka hatrany amin'ny firy indray zany izy zao, ka hatrany amin'ny B6. Dia hoy izy hoe anankiroa ny olona nisafidy HDD tao. Ataontsika eto hoe somme HDD. Dia ohatra hoe somme imprimante indray a.
dia manao ohatran'ilay teo ihany tsika hoe égal nb point si a dia le plage ny safidiana plage rety ihany zao point virgule dia ny farany a dia ny critère ohatra hoe ataontsika ohatra zao hoe misy adino indray imprimante soratantsika ato mihitsy hoe imprimante zao dia zay dia ozy izy hoe olona roa safidy imprimante tao a karaha ty ovaiko hoe HDD a dia tonga dia niakatra anankitelo a le HDD zay ne zany a ny lesona antsika androany a manaraka toy izany andreo.